fanova zavatra. Misy décision mivoaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona izay fatra-pitady an'Andriamanitra tiako izay tia izay fatra-pitady ahy dia tsy zany no tenenina. Zany hoe tenenina. Iza mino fa zay no tenenina. Raha fatra-pitady ianao dia ahita azy. Izay mihitsy ilay tenenina taty niry teo hoe ho antsika izay mbola any ambadika any. Raha tena fatra-pitady, andao hiaraka hitady, andao hiaraka hitady. Izay fatra-pitady volamena dia tsy miaritra izy, tsy manaiky izy raha tsy mahita volamena. Izay fatra-pitady ina koa fatra-pitady ina re? Allo tsy atao vola fa tsy mahasosotra be le mitenene izy fa allo izay fatra-pitady fahamarinana zay. Izay fatra-pitady fahamarinana tsy maintsy ho hitanao le izy. Ozy izy Andriamanitra any amin'ny Jeremia 29 any hoe zaho ozy izy ataoko mihitsy izay ahitanareo ahy. Andriamanitra tsy miafina tena akaikinao, Andriamanitra tsy miafina. Ny tsy ahitanao azy ianao tsy mitady azy. Zay le problème. Tena zay le problème. Aza tenenina mihitsy ny olona hoe olona hafa ny problème. Ny problème dia any aminao tsy mitady azy. Tsy fatra-pitady azy. Misy fotoana ianao mitady dia tsy hitanao ilay valim-bavaka dia iny ianao no lasa. Tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe tedavo dia ahita valim-bavaka ianao. Fa tedavo aho, tedavo aho, dia tedavo, dia tedavo, dia tedavo. Izay fatra-pitady aho dia ahita. Hébreu 11:6 ihany koa dia hoy izy tsy maintsy mino aloha anao fa misy aho izy. Jesosy io mino aloha anao fa misy. Ary izay fatra-pitady azy koa dia manino mahazo bénédiction avy aminy. Vavakantsika ho amin'ny teny. Vavakantsika ho amin'ny teny. Mba hakasika amin'ny fonao le izy, transformer anao le izy. Mba tsy hitady azy tsony ianao noho ny tanany sy noho izay fananany, fa mitady azy ianao satria te hoditra azy. Satria feno le fitiavana ianao. Resy ny fitiavana ianao, teneny izy tena resy ny fitiavanao Jesosy. Resy ny fitiavanao, tena resy ny fitiavanao. Fatako amin'izay manomboka androany, tsy mitomany le film Passion du Christ intsony, fa tena fantatro. Fanidina tety ambony tany ianao nanitry tena le zanak'Andriamanitra ho tonga olombelona, mba hatonga olombelona, tonga zanak'Andriamanitra sy androvany lanitra. Jesosy misaotra anao ny amin'ny teny iray androany. Ninona Jesosy Kristy Tompo izay verset latsaka eto androany. Verset efa nomalinao hatramin'ny fony nandrenanao n'izao tontolo izao. Verset izay niloaka teny ambavanao. Verset izay sahaza ho an'ny problème tsirairay avy. Bala ho an'ny Satana. Arakile ho an'ny varavarana ny diny Satana rehetra. Fa ianao ny tokonay Jesosy Kristy Tompo fa ao anatin'ny école de solution androany. Ianao mihitsy no ny teny faralalana iray ny idiran'ny Satana. Problème eo amin'ny fiainanay lalana fito ny amoahanao azy. Jesosy Kristy Tompo azonay sady ny anjaranay androany. Ampilona Jesosy Kristy Tompo no eto amin'ny fanatrehanao androany. Fa ianao ihany koa no miteny fa ho anareo miasa fatratra sy mavesatretana makanesa aty amiko. Zany amin'ny fitsara. Jesosy antoka ho anay ny eo amin'ny fanatrehanao. Antoka ho anay zany teny zany fa enao ny manala ny vesatra rehetra. Sandrato mivavaka fisaoranao. Fa tahaka ny tsisy tsony le izy. Na dia tahaka ny misy ary ny amin'ny mason'ny olombelona fa efa nisy olon'Andriamanitra izy tsy eo aminao tsony. Tsy natao hivesatra ota ianao, tsy natao hivesatra problème ianao, tsy natao hivesatra stress, tsy natao oppressé ianao, fa natao libéré ianao noho ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny dadanao. Ninitra ny tanany eo amin'ny fiainanao izy. Ka ninona problème na any amin'ny esprit na amin'ny na amin'ny corps-nao ongotany zany satria zany. Manetreteny dia eto amin'ny fanatrehana. Le pahary ary tompony tompo. Manetreteny dia miandrandra. Le tanany izay tsy fohy fa mahavonjy. Ary le sofiny tsy rary taloha fa mary. Efitra mampisaraka amiko aminareo izy dia nielokareo. Manondreny lohanao dia meke eloka. Meke eloka. Aza mieritreritra ny tenanao fa mendrika fa tsy mendrika ianao. Ataovy ampy anao ny fahasoavana. Aza vela ho lehibe noho izy
le problème aza vela lehibe noho izy ny fahaizanao mamahy problème fa izy no mpamaha olana o jesosy ianao ihany ko le andriny fiadana ianao nangatahako ankehitriny ho andreo zay mbola opreseny satana ny anaranao natsoka eto amin'ity toeranyity raha navonjy ianao maly mbola nitendray anao tamin'ny maraina tamin'ny alalan'ny invitation anao a amin'izao sekoly zao fa ianao le andriamanitry ny anio ianao le andriamanitry ny anio ianao le andriamanitry ny anio teneno izy ianao le andriamanitry ny anio ianao le andriamanitry ny anio ny olona dia mieritreritra foana fa le andriamanitry ny taloha ianao fa zay andriamanitry ny anio fa ianao no miteny an'izany eo amin'ny apokalypsy fa zao le andriamanitry ny anio omaly ary mandrakizay nidikan'izay fa ny ampitsonay rehetra dia mbola tsara lavitra noho ny androanina ihany ko fa androany zay a dia fantatray fa mivada olo ny zioka androany dia fantatray fa mivada olo ny fatorana androany dia fantatray fa le fiadanana zay nangalariny satana dia miverina milonina ary mitobaka zany amin'ny alalan'i Jesosy raha eo misaotra ny amin'ny teny a zay milatsaka zay manafaka zay manadio zay mananatra ny ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy a amen amen mazoto toerantsika tamin'ny herintsika nizaraintsika deux parties a nilefina tamin'ny heriny satria mifandray le izy école de resaka prospérité ny tamin'ny heriny ny amin'ny resaka momba ny mamontsika tamin'ny heriny ao amin'ny Luka 16-13 ho an'ireo zay rafraîchissena kely ny mémoire ao amin'ny Luka 16-13 dia niteny mihitsy Jesosy hoe misy tompo anankiroa tena akakinao misy karazana tompo anankiroa misy karazana tompo anankiroa fa ny anankiray mpanandevo ary ny anankiray mpanafaka le mpanandevo mamona ny anarany ary mampitototo izy io fa ny anankiray dia Jesosy ny anarany halleloia izy tsy mampitototo fa izy miteny anao mihitsy ianao tsy manana avia te amiko le tsy fanananao io avadiko izy izy satria zao nitenen'i Jesosy amin'ny Paoly nampanantenany atsika sy niteneny amintsika ihany koa hoe ahoana nampahatrany izy mba hampanan-karena anao teneny ny tenanao nampahatrany Jesosy mba hampanan-karena dia jereo no masonao akakinao dikan'izay manan-karena ianao tsy fahaizanao miaina n'le fanananao hareny mahatonga anao misaina hoe mahantatra satria ny compte bancaire anao nijerevanao zay le problème fa matoa Jesosy sy niteny an'izany tamin'ny alalan'i Paoly hoe nampahantrana mba hampanankarena anao dikan'izay raha ny fahaterahanao vaovao ary vitany ny fanananao harena tsy milanja ny portefeuille anao zay le nitenentsika tamin'ny intercession tamin'ny voalohany teo fa misy olona manana portefeuille gonflé à bloc fa tsy manana ny ananao izy teo nekakinao aza mialina an'ireny iasafa reo efa nanenina mihitsy marina zany izy tena naikisolafaka ao izy nanino nahitan'ireo raha tsy fanahambinana ka misy fanambinana zay fanambinana avy amin'ny satana ary misy fanambinana zay avy amin'ny Andriamanitra fa izy zay tahin'Andriamanitra izy dia tahina mandrakizay tena akakinao ianao zany le voatamandrakizay problème ny olona reto problème ny olona dia zay ny tsy fananany harena fisainana voalohany indrindra le connaissance le identité anao aloha mila fantatrao voalohany indrindra iny ny harena voalohany indrindra raha isonoto zay zavatra zay natezitra an'Andriamanitra tamin'ny Esau dia ny tsy fananany hoe harena le fizokeny Paul de lentille ve Paul de lentille zay mihitsy izy Paul de lentille un Paul de lentille navita ny nahafoizany ny fizokiny zay le izy nefa ny harena le izy harena le izy tena hoe azany ka harena i Jakoba nahitan'le izy hoe vidiko ty ny anarana Jakoba filoha ny tena dikan'le hoe anarana Jakoba fetsy aza atao Jakoba tsy ny anarana mpandaingy mpametsy fetsy mihitsy ny tena dikan'ny Jakoba
fa rehefa zay le fanatrehan'andriamanitra rehefa nitady an'andriamanitra fatratry ty jakôby ty tany atendrombohatra dia novan'andriamanitra ny anarany hoe Israely. Natsangany avao anatin'le mpametsifetsy a ny olona zao mieritreritra be mihitsy hoe zany koa ka andriamanitra tena any amin'le fetsy mihitsy nizy ny naka olona avao mihitsy n'le taranaka mivoaka. Non, mbola tsy nisy fahateraham-baovao tamin'izany fa nananganan'andriamanitra pilier patriarche Abrahama, dia avy eo izy Isaka, dia avy eo Jakoba. Fa avy eo le Jakoba lasa mivadika Israely. Dia mandraky ty ny androany taranaky Israely. Ao tsika zany ianao mila soit ianao miservir Dieu, soit ianao miservir maman. Tsy misy akoatrany hafa, tsy misy akoatrany tena kakanao, tsy misy akoatrany. Tsika ireo dia choisir hoe anompo an'izao andriamanitra zao. Aza mijery tsony de zavatra ananana sy ny tsy ananana reto. Tena aza mijery manana finoana fa ny andriamanitra ao mavita amin'ny tahanao na ny désert azy. Iza mino an'izany? Tena kakanao anaty baiboly zany da tsy mino anao. Nandeha Eli, nandeha daholo, tsy haiko hoe be da be loatra zalahy anaty baiboly na vavy na lahy. Tena hoe kakanao jereo koa masony na Agara ary hoe voata. Oui, voata noho i Abraham, noho i Ismaely izay nivoaka tao amin'ny Abraham. Dia voata izy, voata i Agara. Sao dia averinao fa tsy nahazo teny fikasana Agara, nahazo teny fikasana izy. Tena kaikanao nahazo izy fa za nahazo kokoa. Tsy averiko tsony kosa le lesona any amin'ny Galaty 4, Galaty 5 sika netan'izay. I Agara andevo, zay le hirana ataontsika teo, fa za tsy andevo tsony. Tena kaikanao za tsy andevo. Tsika taranak'le ahoana moa le fiteny azy, taranak'le voantso, tsika taranak'le voafaka tsika taranak'le tompony teny fikasana. Tsy Ismaela ozy izy satria Ismaela taranaky lay andevo, fa Isaka taranak'ilay teny fikasana. Tena hoe teny fikasana. Ka efa teny fikasana andriamanitra dia teny fikasana, dikany hoe fikasana dia projet amin'ny teny gasy. Adikako tsotsotra izy projet an'andriamanitra mihitsy ke ary fikasana mihitsy ke nitanao. Halleluja. Efa projet mihitsy le izy. Fa anjaranao no mitsofoka ao anatin'le teny fikasana. Fa ianao miandro atsofoka foana. Efa miandro piston foana. Miandro piston foana mba sisi hoany, mba misisi hatramin'ny andro ny Jaona Mpanao-Batisa manina ozy izy ny royaume céleste isisiany. Tena kaikanao isisiany. Marina fa niteny Jesosy fa hoe tery le lalana ary le porte be da be no midona amin'le poteau fa tsy tafiditra amin'le porte mihitsy. Fa zao kosa isisiana le izy satria vitsy loatra le makany. Atria nieritreretin'ny olona hoe za ety ambony tany ilaiko arena. Tena hoe kaikanao tsy adalo Jesosy. Raha miteny izy hoe aoka no arenao izy izy tsy any amin'le lanin'ny kalalao, lanin'ny roy, any amin'le ataon'ny mpangalatra vakitrano. Zany mahatonga ny olona vakitrano izy tena tonga dia perte. Fa ny olona vakitrano izy fa vomay mijoro dia vomay tahin'andriamanitra ihany. Marina zany misy kahany olona ohatr'izany satria tsy mifikitra amin'ny intsony izy. Misy olona marary raha sendra misy problème ny kirarony. Misy mangalatra ny kirarony anankiray dia marary saina amin'iny izy. Misy karazany olona ohatr'izany. Fa tsy ohatr'izany ianao, amen. Ka mila mifidy zany ianao ohatr'izay. Hitantsika koa tamin'ny heriny somary rafraîchissena kely ny vola sy ny orgueil isika inséparable, miaraka foana reo. Ny vola sy ny argent sy ny convoitise ihany koa mifampisakaiza be reo. Luc 12, 15-21 ny anoizatsika azy. Luc 12, 15-21. Be da be ny olona
mieritreritra ny tenany hoe rehefa mahangona zavatra be da be izy dia nidikan'izay manan-karena amin'Andriamanitra sy izay mivakiako anaty baiboly ny antsoina hoe manan-karena dia le mpizara jereo tsara zao fotom-pisainan'Andriamanitra zao mimpanan-karena ao anaty baiboly dia mizara fa ny mpanan-karena amin'izao tontolo zao manangona foana jereo tsara tsy mety rasa zie mihitsy maka foana tiana ho alaina foana ny rehetra fa ny manan-karena ao anaty baiboly tia mizara tia manome jereo tsara manomeza ohatra fotsiny nareo tiako manana ohatra be da be fa ananako fandraisiko noty fa mba mameza ohatra indray nareo mba tiako hiasa kely koa nareo anaty izy manomeza ohatra mitsika nareo ao anaty baiboly ka hoe olona manan-karena izy profo mifananany harena zay le vehivavy tao le veuve tamin'ny voalohany izy ny toe-pony sy ny toe-pisainana dia hoe kitay kely dia farina kely dia olona kely fa Andriamanitra nahita zavatra mitobaka tao ambadiky le izy dia navadika Andriamanitra tamin'ny fisiany Eli le fandalovany le mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny tokantrano navadika Andriamanitra nitobaka ny olona nitobaka ny koba ary tsy lany kitay intsony izy satria amin'le fomba fijerin'Andriamanitra dia le fomba fanomezany mihitsy ny lasa nahatonga azy nahavory arena ao ambadika zao ny fomba fiasan'io vola io satria misy hery vola io tena kaikinao misy hery eo ambadika io vola io ny fomba fampiasanao azy rehefa ampiasanao amin'ny volonté an'Andriamanitra izy dia lasa mitombo fa rehefa amin'ny volonté an'ny Satana izy dia vao mahay mangoaka posy ao le izy tia vehivavy tia rehefa namafy tany amin'ny tany tsara izy dia lasa nijinja zavatra betabeta ao aorianan'izay tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly fa rehefa vita ny fanomezany an'le mofo any Eli mpanompon'Andriamanitra dia maty tokoa zareo satria zareo tsy nihinana tena kaikinao tsy nihinana ry zareo tsy nihinana izy sy ny zanalahy zay mihitsy le izy tsy nihinana izy fanafafiny le izy nomeny le izy satria efa porofo mihitsy fa efa manana izy ary tena miporofon'Andriamanitra tokoa fananana ny ambiampy izy nandritra n'le 3 ans nidiny Eli ny lanitra fadinareo rehefa mivavaka izy no ny adalany akaba sy izy ty vehivavy ty Jezabely dia nidiny le izy ka Eli nanana le lakile manidy sy mamoky tena kaikinao zay le mpivavaka dia ty vehivavy ty tany amin'le mpanana le lakile izy no namafy dia hoy izy Andriamanitra vahako eo amin'le toerana misy an'ity amen trango eo amin'ny fiainanao zany amin'ny lavany Jesosy mifanidinao posy fanidinao fitahinan'ny lanitra famahanao posy za tsy miteny hoe afafazo amin'ny zavatra tsisy dikany le famahanao posy dia vao mahazo any ianao dia afafinao komsa fotsiny famafazana mpahendreny sy araka ny fitarihan'ny fanahy masina dia ho hitanao tsara famamaha Andriamanitra na dia midy ary ny an'izao tontolo zao tena kaikinao ny an'izao tontolo zao nidy tamin'ny andron'ny Eli fa nyle vehivavy hoe nivahy sy nisokatra hitanareo amin'izay le izy dia ohatr'izany ihany keo le zazakely tsy zazakely fa le tovolahy kely zay nanana mofo dimy sy azan-drano roa nanana izy dia nomeny le fananana nomeny le izy afaka nitehiriziny le izy afaka anoan'ny atsokosoko teny amin'ny coin le izy afaka micomprendre ny rehetra hoe ianao mbola zaza mitombony hoany le izy fa zay mbola mahavy mijeune any fa nomeny le izy nafony le izy matoa tena nitononona mihitsy mofo dimy sy azan-drano roa dikan'izay natolony le izy tena kaikinao natolony tanao navoany Ananias Safira tsy ohatran'izay le te-pony ny Ananias Safira le mbola fananan'izao tontolo zao le fananan'izao tontolo zao mbola mibahana tao anatiny hoe zahay manana fa nareo ny tsy manana nareo ny mila aminay tena kaikinao aza matao amin'izay mihitsy Andriamanitra be da be mihitsy ny olona manana te-pony Safira sy Ananias hoe satria ngamba mila vola indray pastera dia mody mitoritory an'izany tsy mila vola mihitsy pastera nandritry ny fotoana tsy nahafantarako anao tsy nitakin'Andriamanitra vola ianao hoe omeo vola pastera dikan'izay tsy hoe rehefa fantako anao dia hoe lasa mila vola satria ianao mety be karama no za tsy tena kaikinao tsy
tsy resaka hoe andao anao collecte mba azona fond non tsy misy tena kakinao tsy misy io arak'izay tereny fonao io mame anao tahin'Andriamanitra tsy mame anao tahin'Andriamanitra arak'izay ao am-ponao ihany. Izy taona tamin'ny école amin'ny prospérité pasteur Ronjy efa nytena zay hoe zay afafanao ampaminany dia mahazo ny valin'inona ianao valipiti ampaminany ka io zany arakaraka ao any io efa ampianarina anao ataovy zay tokony atao. Luc 12:15-21 zao no teny Jesosy. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder. Désir de posséder, appelez-le désir de posséder. Ny anana, le désir anana, sous toutes ses formes. Midikana hoe toutes ses formes, dia toutes ses formes zany hoe possession ana zavatra. Possession ana zavatra be da be. Tena kakinao atao inona zavatra be da be. Atao inona zavatra be da be. Ohatry hoe olona célibat anankiray dia manana château. Atao inona chambre efapolo. Ianao célibat. Non valio misy trano tsara tarehy be da be any Californie any Miami, oui. Za mpanao trano architecte tena tiako, mahafinaritra. Fa rehefa mijery le image-n'le olona vao mampalahelo be. Misy olona mpivady fotsiny dia manana chambre 20 izy, manana WC anaky 10 izy, manana salle de bain anaky 10 izy. Et alors dia nefa manodidina azy mahantra. Zany ve nentsona hoe mpanan-karena? Non, tsy mpanan-karena zany, désolé. Ohatry ny Père Pedro, zany ny mpanan-karena zany. Oui, mety mon père catholique izy tsy mon père izy moa zany fa mon père. Fa za manana mon père, c'est le Père Céleste. Fa mon père an'zareo izy mon père Pedro. Oui, tena manan-karena, tena kakinao hoe tena te-pony, tena mba angatao. Tena zany tena manan-karena satria nampanan-karena olona mahantra mihitsy izy. Olona 4000 lasa manana trano, lasa manana asa. Zany no antsoina hoe mpanan-karena. Zany no tena antsoina hoe mpanan-karena fa tsy hoe nahazo villa dia atao amin'ny Facebook. Nareo efa mianaka aneo manana tomobile efatra. Atao inona tomobile efatra? Tomobile ray dia efa 5 place. Manana place ray azy zany ianao afaka ampidiranao olona anankiray. Non, mila misaina zavatra tsotra tena kanao tsotra. Hoy izy pasteur Rodolphe fa zay hoe mety manana Mercedes tsara tareo izy ny teny anaran'olona izy tamin'izay fa tsy teneko ilay anaran'olona. Misy olona izy manana Mercedes be da be. Fa rehefa mivoaka amin'ilay Mercedes izy rovotra ny patalohany eo izy mantra satria tsy manana fandraitra sy kfe izy. Tsy manana anjairanao izy ary mety tsy ananany koa le fahaizana mandraitsy. Azonao le izy. Zay ny antony nangalantsika ny CV. Azadimy CV anareo eo pasteur Ronjy nasoratra amin'ny taratasy fotsiny. Satria ilainy reny. Ilainy reny sady ho amin'ny fahasoavanao no ho an'ny fahasoavana ho an'ny assemblée. Ao tsika. Gardez-vous avec soin du désir de posséder. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Mazava zany tena kaikinao mazava zany. Olona micomprendre teny français daholo tsika. Fa la vie d'un homme hozy izy. Tsy na manan-karena takin'izy zany izy dia tsy afaka anao ninina aminy zany. Tena kaikinao hitanao fa tsy solution vola. Dia tena koa ny kaikinao hitanao fa tsy solution ny fananana. Dikan'izay aza mistressy amin'ny tsy fananam-bola. Ah oui, aza mistressy amin'ny tsy fananam-bola fa ny fanananao ny promesse n'Andriamanitra anankiray taky ny fananany ohatry ny fananany mba eritrereto kely anie Elia talohany andehanany tany amin'ilay veuve-ny Sarepta. Tsy nanana ninona mihitsy izy fa tonga dia nakany amin'ny désert izy. Dia tany inona no namelona azy? Goaika corbeau zany izay tsy mahafantatra an'izany goaika zany indray. Misy maso mipipitra mihitsy manko mijerijery teny. Corbeau zany.
corbeau nasain'Andriamanitra na mafia sakafo tena kaikinao rehefa tsy mameanao ny olona corbeau nasain'Andriamanitra mamelona anao ka aza matahotra nonoana zany ianao hoe oui aza matahotra nonoana zany oreto Andriamanitra mitovy ve dia ahoana kosa zany avela nonoana efa nijoroako avolombelona taminareo iny nanana problème ako niala tamin'ny asako ako no ny désirako hoe hanompon'Andriamanitra ray volana isan'andro tsy latsinainy tsy talata raha bilaka misy zomasabotsy lahady misy olona miinvité restaurant za isakatoandro ampy oui pendant un mois pile satria misy olona niteny tamiko hoe za tsy hanome sakafo anao oui zavatra nitsanga tamiko zany efa namela ny heliny mety mahare an'izao izy tsy fandatsana le izy ary tsy fimemenonana tsy teny ratsy an'izy tsy teny anarana fa zavatra nitsanga teo amin'ny fiainako zany nitomany anare an'le olona niteny an'le izy fa nisaotra an'Andriamanitra izy hoe tsy problème zany à chaque fois zareo manao sakafo lasa mivoaka fa misy miantso ahako dia misy miinvité restaurant tena zavatra niainako zany tsy nitaky ny inona tsy niteny izan'izany mihitsy na pasteur Rodolphe fa tsy nafantatra an'le izy raha tsy efa vita le un mois na tapaka an'le izy eny za tsy teny hoe tiako hitovana le izy fa nisy taona le olona mifona taty amiko nanatoka nitalao niaraka tamin'ny plan sakafo hoe ty hoany fa nataoko an'la dia nihinana an'le izy vao nihinana tsisy niantsontsony kosa aloha après eny efa tsy hoe tsisy niantsontsony après hoe any fa tapaka treo zany le fihinanana restaurant isan'andro tena oui rehetra tena oui zavatra tena niainako tsy nanambola ako tena tsy nanana na ny jour d'anniversaire ko anareo mbola tsy nafantatra an'izay koa jour d'anniversaire tamin'ny fa tsy tadidiko tsony le année kosa aloha soit 2005 soit 2006 ny anniversaire ko tsy nanana ny papako tsy nanana ako tena toute la journée zay mianaka tsisy zany dia za efa hoy za hoe efa manompo ny tompo dia mifaly lasa niditao amin'ny salon dia nideran'i Jesosy mipapaka ny tomany nalahelo satria tsy afaka mba hoe nampifaly anahy za fantany hoe ohatry nina conviction teo indray nisy niantso tena kaikinao nisy niantso nisy goaika indray natsoan'Andriamanitra tany amin'ny sisiny tany sady nanome offrine anahy io nanome vola nividana ny gâteau tena misaotra an'i Jesosy tena tomany nandray le izy olona tsy natadidy ny anniversaire ko hatrin'izay no tonga niantso anahako hoe anniversaire anao an'io dia nitondra nyrehetra zay tena oza tena miaina n'le baiboly kaikinao fiainana ny baiboly tena marina rehetra za tsy handainga amin'izany ary tsy joro vavolombelona lainga amin'izany ny zavatra nataoko izy nareo tamin'izay tadidiko tsara mihitsy mividy vary sy akoho taiko zany ny sakafo tao an-trano natsoko koa ary ny zoko tongava hinan-kanina fa misy sakafo lasa avy eo le vola rehetra nananako nateriko tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra le izy tamin'izay nafafiko indray le izy avy eo dia kaikinao ny fanananao arena fataro manomboka an'io fa ny fanananao an'Andriamanitra oui tsy za rery fa be da be ny mpanompon'Andriamanitra efa niainan'izany oui tena tsoroko anareo zany tena tsoroko anareo zany tena tsoroko zany zavatra efa misy karazan-javatra be da be ohatran'izany misy olona tamin'izay tadidiko tsara mihitsy vaofoa tsy mary ohatry ny fijoroana vavolombelona vao niala ny asako any koa dia nisy tantina zay niantso avy tamin'izay izy taty dia tsy haiko izy fa niantso anao dia izy inona ny zavatra tianao omenanao dia tamin'izay anteny hoe tena tamin'izay anaiky andeha anao lista be mihitsiny dia midina ny paveany izy andray tena ty faravoatra iny tamin'izay za andeha anao lista reko tsara mihitsy ny teny mifanay masina za miantoka anao tonga dia nikopeko oka zao sy ny karazana dia nefa izy matsiaro tena be ho tereny toy za zay omenao dia nomeny hatrany an-tampondoko hatrany am-paladia ny vidana ny zavatra vita be satria kaikinao rehefa mifanay masina no mitanao dia mitsinjo anao hatramin'ny farany izy marina zany rehefa mba manana kiraro anankiray anao dia mifalia aloha rehefa manana akanjo ray anao dia mifalia fa any misy tsy manana rehefa manana tomobily anankiray dia aza mitsiriritra anankitelo aloha fa misitrahany iny amen toy izy tsika le izy verset 16 tsy navelan'i Jesosy tamin'izao fotsiny le izy fa ozy izy
Verset 16. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ma récolte, c'est par mon travail que j'ai réussi, j'ai engrangé tout ça. Adilina any amin'ny Deutéronomia 8, 16 à 18. Oui, ahoana ilay izy mba vakio kely. Deutéronomia 8, 16 à 18, vakio rehefa misy mahita anareo. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Tena hoe kaikanao zay le fisaina zao tontolo zao. Le fanehoana fa za manana. Zany hoe milliardaire za manana, mila ampideraiko le izy. Mila ampideraiko le izy. Tena hoe kaikanao rehefa manana ianao aza mampidera. Miporofo ny fanananao dia mizara. Raisinao zay. Miporofo ny fanananao dia mizara. Matoa ianao manana, zay le niteneniko anao, matoa misy mpangataka zay mankany aminao satria fantany ianao fa manana anao izy. Dikan'izay mba mijoroa manan-karena. Dia dikan'izay tsy hoe ambanio izy fa omeo izy. Azonareo le fotom-pisaina ny lanitra. Ny fotom-pisaina ny lanitra rehefa misy mangataka aminy dia omeny. Ozy izy Jesosy, zay mangataka aminareo ozy izy omeo. 16 à 18. Au nom de Jésus, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de te confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Ao tsika, amen. Akiko amin'ny teny gasy, izay nanome anao mana hoanina tany anefitra, zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy zatoetranao, ary anisy ho anao any am-parany. Ary andrao ianao anao anakapo hoe teneniny akaikinao, tandremo tepo e. Ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako an'izao hareny zao, tena akaikinao hoe horitry io. Fitombohan'le paosy gôka zay zavatra zay, zay fotom-pisaina zay, fitombohany zay. Nanomboka gôka amin'izay, vao miteny ianao hoe noho izany na tonga nyty arety. Tadidio fa efa misy tritra amin'izay zay le arato. Misy tritra zay le arato. Ary andrao anao anakapo hoe ay zay le izy teo efa mivakiko teo fa tsarovo Jehovah-Andriamanitra ao, tena akaikinao tsarovo Jehovah-Andriamanitra ao. Fa izy ny nanome anao hery avory harena. Tena mijejereo no akaikinao ny santé anao ka ohatriny ahoana e. Ohatsika mpanaraka ny école de guérison hoe rehefa sitrany ianao dia tazominy ao anatin'ny santé divine. Izy le mitazona anao anatin'ny santé divine. Izy ay, satria mifahavaliny dia mpandefa aretiny mba hatonga anao légume eo ambonin'ny lit d'hôpital. Zay ny tanjo satana. Fa ianao zao miasa tsara mahavory harena. Dia ozy izy tena akaikinao tsarovo ary Jehovah-Andriamanitra ao. Tsarovo izy Jehovah-Andriamanitra ao, izy ny nanome anao hery avonao harena. Dia ahoana mba hahory ny fanekena. Tanareo amin'izay misy fanekena zany ao anatin'le fahatsiarovana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra, reconnaissant anao amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra ataony? Tsarony le fanekena. Dia tsy haiko raha tadidinareo ny alarobia nisy fotoana taty mirindra nampianatra an'izay koa hoe ianao natao fitahiana ho an'ny hafa. Tena akaikinao za natao fitahiana ho an'ny hafa. Zay mbola mihevitry ny tenany hoe taranaki Abrahama. Dia izao no tenen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, tahiko ianao mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Tena akaikinao mba ataovy azy zay zavatra zay. Rehefa misy zavatra afaka hitahianao ny hafa dia aoka ianao mba hitany hafa.
misy fahalalana afaka mampiasa azy a manatsara ny asany omeo azy le izy. Za zao tsoroko anareo tsy mahay business resaka sakafo fa taty Colombe sy taty Nava mahay tsara mihitsy fa misy papa haiko de natoroko zareo marina zao tsy marina fa tsy hoe fihiziko le izy fa za nangana business de l'autre côté de lasa misy trois business de lasa mifamono le izy avy eo. Zay ny problème any gasy vita be ny tsy tia an'izay no vao mitory an'izay de hoe mikritika any gasy ao zalao amin'ny youtube misy mamely an'izany foana ny mikritika gasy indray tsy mikritika ve za pasteur ozy zala tsy mikritika fa tiako tairina mihitsy le fisainana gasy hoe raha navita mofo gasy tsotra simple ny anankiray ny anao ataovy misy vanille indray re fa tsy copieny iny de au lieu de manohana an'le business le anankiray anao de mamono. Za tena tsoroko mihitsy a mila en fait zao a business ny taty Nava ao amin'ny en Facebook oui manao pub mihitsy a hitaty Colombe a manao resaka business ohatr'izay anko sakafo ohatr'izay vao nandefa pub zareo mifonako fa na ozy izy fomba fiteny gasy zay ny adala sy ny endry rehetra de iny koa fa mitsisika manao an'le izy maninona raha mba manangana business en parallèle koa anao fa tsy mamotika makatahaka tena akaikinao hoe créateur ny Andriamanitra ao créateur de business fa tsy ny amotika foana ny akatahaka foana efa raha no ohatrany sinoa de nefa tsy maharaka ny sinoa koa nefa ny raha fakatahaka mila miova mihitsy fomba fisaina an'izay mba hoahory ny fahekeny izay nianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao an'io zao teneny hoe anio matoa natao présent foana io a ao amin'ny Deutéronomia 8:16-19 dikan'izay valable le izy zao tena hoe valable zao le fanekena zany hoe valable roviny zao fa raha manadino an Jehovahandriamanitra ao mihitsy ianao ka manarak'izay andriamanikafy io le andriamanikafy io le andriamanitra ao ambadiky ny arena hafa le arena maloto sady manompo azy de mikohaka ao anatrehany de milaza aminareo marina de marina eno tsara de milaza aminareo marina de marina koa fa aringana tokoa anareo taky ny andringanana ny firenena samihafa zay aringany Jehovah alohanareo a no andringanana anareo a satria tsy nihain'ny feon'ny Jehovahandriamanitra reo anareo inona le mihain'ny feon'Andriamanitra e tena hoe ny akaikinao le mihain'ny feon'Andriamanitra hoe mahatoky ny teniny mahatoky an'le promesse Jehova ny mpiandry tsy mananjava mahory ah zay ny ombavanao foana ny tenao sy ny tsorakazonao reo mahafatahotra de izy ntsika de hoe ny tenao a io le parole ary le rotsakazo reny le promesse rotsakazo misy rantsana profony bénédiction miroborobo promesse ao tsika sao de misy manana bouteille d'eau any ministère manao zafady vetivetika tena zao tontolo zao de ozy izy verset 18 amin'le Luc 12 teo a je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands tanjony les plus grands zero tsara le tempony anankiray tanjony les plus grands raisinao telo mba huit te huit ajanony am'izay ty toepo teho ty satria hoe rehefa manana be tabe a de hitan'ny olona au fait le hitan'ny olona tadio tsara zao tontolo zao fa ny mpanan-kareny zao tontolo zao namany zao tontolo zao ary namany zao tontolo zao manana namana be tabe mihitsy anao manana namana be tabe mihitsy anao rehefa manam-bola ami de tout le monde anao tsy rarahan'ny olona na manompa olona ianao na tsy rarahany je t'aime foana satria mildy iny satria ty be vola tsy maninona le ferina le izy tsy maninona fa ataovy alefasy hoe ary olona samy mitovy ataoko hoe mitovy saranga mitovy rang social anambana tontondro mihitsy maninona ny atao lahy zany faharovony anankiray milda de satria anao le manao toto kely ohatrany lazara de akaikinao le tempony lazala miala koa androany
tepony abrahama no ilainy eto amen tepony abrahama zao no ilainy eto fa ny tepony lazara dia teo amban'le teny teo amban'le latabatry le mpanan-karena foana izy nefa le mpanan-karena zao tory zao no nanaova miaomiao so ihany izy fa avitra no ny tepony sy no ny fanarahany an'andriamanitra tena kaikinao nahavitra azy eny tratrany abrahama tsy hoe ninakanina teo ohatran'le totô be tabe manko mihevitra an'izany a be tabe mihevitra an'izany satria izy mahantra dia tafiditry ny lanitra tena kaikinao i abrahama nanan-karena nefa ny tany an-danitra tena kaikinao i abrahama profony mampanankarena azy rehefa nahazo lota tsy niteny mihitsy izy hoe lasa lehilahy lota fa janono fanana lafa lahy tsy nanan-karenan'olo zao raha tsy za azonareo le izy azonareo le tempony lanitra zay le tempony lanitra andana rozy izy vonisaraka tamin'ny abrahama lota very daholo satria nanao ohatran'izao lota hoe za koa efa fafy je suis le deuxième je suis le second abraham vonisaraka tamin'ny abrahama lota dia tadidio fa goka amin'izay ny taorina ohatry izy le areny aleoko manaraka ny abrahama zany a non vakio le baiboly fananinona ozy izy abrahama voma izy ny tombo areny ao anaty baibolinao zany a ny problemanao a tsy mamaky baiboly mbola verika any ny problemanao io tsy mamaky baiboly faly anao mihaino tenin'andriamanitra dia mientanentana be anjarako am'izay zany no lovako am'izay zany le izy oe lovanao le izy raha manao a zay tia my baiboly atao am'izay ianao ao tsika ka tadidio tsara zay raha isonoto mihitsy zay azavanareo an'ny olona manaraka satria tsika formation na formateur avereo ny formation na formateur hito tsika annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes guérissez les malades chassez les démons faites des disciples et enseignez-les zay ny tanjotsika ka nareo a formena mba hiformena ny hafa hiforme ny hafa ny tanjony eto zany a tsy hoe ny HVKL dia mitodika any amin'ny pasteur Rodolphe Arena mitodika any amin'ny pasteur Tommy na pasteur Bedabe misy efa telopolo ny pasteur amin'ny HVKL tsy hitodiana any amin'le pasteur fa miformeny io a verset biblique Bedabe no raisina tamin'io a misy karazana verset biblique Bedabe ao anatin'io natambatra mba hatonga antsika tonga saina hoe zay formation antsika eto ambonin'ny tany ka raisinoty zay zavatra zay vonisaraka raisinoty tsara mihitsiny vonisaraka tamin'ny abrahama lota dia alohan'le arena ny ala tany amin'ny lota dia nanaraka ny abrahama no le tempony abrahama dia nanaraka ny abrahama daholo le izy tsy le areny lota akory no nangalarina fa aveo jerentsika ao tsika nanaraka ny abrahama daholo le izy ka mba zany olo mifanekena ianao rehefa miaraka amin'andriamanitra ny olo mifanekena dia ny olona manao araky ny baiboly sy ny sitrapon'andriamanitra verset 19 après quoi je pouvais me dire mon ami te voilà pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années zany zao tontolo zao zany manangona mba hoe hohanina any aoriana any ahoana sisy jesosy Dieu lui dit pauvre fou que tu es tena kaikinao adala daholo mimpanankarena zao tontolo zao tsy zany teny an'izany fa Andriamanitra 7 minutes va mourir ozy tonga dia nilatsaka ny décret satria izy nanankarena tsy mba anasoavana ny hafa zay le izy teo a ianao zany a rehefa atsangan'Andriamanitra ho solution an'ny hafa ianao tena kaikinao za solution an'ny hafa zay mangataka amiko omeko zay mangataka aidy amiko dia omeko lehilahy rehetra zao ame daty fa anampy any ritaty français atsika amin'ny tsy haiko izay dimanche alohan'ny 14 zany 7 mai amin'ny 7 mai raisinoty hoany amin'ny taty français anangona olo tsika dia anampy any zareo misy trano amboarin' zareo dia mila aidry zareo
dia manampitsika tena kaikinao zay manana herina vehivavy koa ary dia andao hoe oy raha mila koa anao dia miteny eny aza misalasala teny hoe kaikinao za atao anaty famille royal tsy salasala hoe fa zao koa zany izy a tsy le tsy fanararotana ndraindray sasany misy problème afaka vitany a dia manararoatra be izy fa matoa urgent be le zavatra tsy ho teneniko amin'ny youtube sy radio le izy fa reo aveo tsika afaka miresaka am'le izy ohatra ka tianareo any urgent be le izy au fait dia mila tanana aingana be le izy ka zay afaka zany amin'io 7 mai io a mba bloqueo kely azafady juste une journée mavita zavatra be dabe tsika tena kaikinao mavita zavatra be dabe tsika ataoko annonce mihitsy le izy mba hatonga sainatsika fa tsika tsy mitady soan'olona anankiray tsy ampanakarena pasteur mihitsy ny akory ny tanjony eto ampanakarena sy atonga anao andova ny lanitra sy andova ny ety ambony tany zay ny tanjony ny atonga sainanao fa manana karena ianao tena kaikinao manana hoe tonga nde mety sainty eo anatin'izay moins le tie aza mijerena mihitsy le moins rehefa asina moins anankiray dia lasa plus zay lasa multiplication mihitsy a mais Dieu lui dit pauvre fou que tu es cette même nuit tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi qui va en profiter izy lui profiter an'le izy. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même. Tena kaikinao hoe tahina mba ho fitahina ho an'ny hafa fa tsy hoe tahina mba hitahina anahy ny ankabeazan'ny olona te anakarena dia tahio tompo mba hitahina anahy fa raha tena réel dia tahina ianao a mba ho fitahina ho an'ny hafa tena hita mihitsy ianao hoe zanaky Abraham marina zany e tsy afaka idenie an'izany mihitsy nareo a tsy afaka inie an'izany mihitsy nareo azafady tsy afaka inie an'izany mihitsy nareo fa véritable zany marina zany oui zany vrai zany ary amen zany koa matoa Andriamanitra zay a manokatra zavatra eo amin'ny fiainanao a satria anao voninao solution ny hafa am'izay matoa anao taloha zao anao tsy nafantatra momba guérison zany tena kaikinao tsy nahalala an'izany zao taloha na za manokana fa rehefa nampianarin'Andriamanitra momba ny guérison dia izy Andriamanitra omeko anao zay don zay dia mba hahafahanao manasitrana ny hafa fa tsy hoe ananako le don dia isaka marary dia za ihany ny sitranato dia nareo marary daholo tsy hanome mihitsy Andriamanitra satria zay nazo alena indray le ry ka zay le izy que ce soit zay le mahatonga an' Jesosy gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes surligné verset 15 io fa le toutes ses formes na don spirituel na don matériel toutes ces formes on appelle toutes ces formes zany je veux avoir je veux être un instrument entre tes mains Seigneur amin'ny resaka fahasoavana resaka matériel tahio a dia mba hitahiko ny église toy izy Andriamanitra ok mivana le business izy tsy hita voalohany tao anatin'le église misy zany ary efa nisy koa tato nazo teny fikasana mihitsy ny ho fitahina ho an'ny église prospérer amin'ny resaka matériel ny église fatany tsara mihitsy zany zavatra lasa somatsara izy nandeha ary tsy nahazo tambitamby koa izy fa lasa izy nandeha vao nandray andraikitra le olona hoe lasa ny solo teny eo teny akaikinao miplace indray hoe tsy banga zany eo am' Jesosy ny adalanao manao vangabao ny toerana misy anao ao am' Jesosy tena teny anao tsy Andriamanitra indray manana tsona foana izy manana tsona foana izy manana olona tahaka ny Davidy izy rehefa tsy mety ianao rehefa tsy mety Saoly natsanga ny Davidy ka tsy aloha hoe mba Davida ihany zalasa zavany mila miala am'izay tsika voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même zany zao koa zao lui-même je tant que tsy maty je io je veux avoir je veux être je veux adiny mihitsiny dia ianao rehefa ao anatin'ny assemblée
tsitra amin'le izy lalina be androany fa rehevo ao anatin'ny assemblé anao a dia lasa no mivoaka ny ambavanao fa tsisy jeu tsony satria miray aina miray fo miray saina vereny miray aina miray fo miray saina miray fanahy zany toepon'ny assemblé zany communauté angambana mila verina kely angambana zay lesona zay nday larobitsika nanao an'izay raha tadidinareo communauté misy zavatra en commun dikan'izany misy zavatra iraisana misy fananana iraisana karaha iraisanao ny royaume céleste ty ambony tany maniny ianao no tsy nitsita mihitsiny za mbola mampirisika anareo foana mba mandraisa anjara ao anatin'ny vie communautaire ao anatin'ny assemblé de mety miteny hoe ka tsisy andraikitra raisiko misy ny andraikitra azo raisina foana aza miandry izy chorale zay vao hoe mihira ohatra tamin'ny andro ny trompeter efa tenintsika foana tsisy chorale niaraka tamin'izany ba oui maro zako fa misy olona zany manao zavatra misy teny hoe kaikinao manana taleta ianao aza levina le izy fa de hiteny am' jesosy hoe nafeniko le taleta fa ianao ohatran'le troisième zany fa ianao manko lasarotam be de nafeniko le izy tezitra be jesosy hoe mataonao meko taleta tokony ampiasanao le izy tokony ampitomboanao le izy tinoro zao mahay resaka muzika tamizy nianatra voalohany ozy izy nianatra momba amin'ny flute aloha satria miresaka maîtrisena note aloha de avy eo am'izay anao ozy izy afaka mitatra mahay instrument de musique be tabe izy misy instrument de musique mety tsy nieritreretiny kotsiny ara tsy nieritreretiny korana lasa mety hainy ankehitriny mitombo le taleta plus ianao manome an'le izy plus le izy mitombo zany kaikinao meo an' jesosy le taleta ny anao ndraindray averinao foana le taleta de omena amin'ny paster za atao ina ny taletanao za koa manana ny taletako omeko an' jesosy za mampitombo an'le izy plus le izy terizinao atomboky ny grangeko atombo eo de hitanao tsara lanikalalao io zay le tenentsika hoe misy olona zao misy olona manana trano folo any Madagasikara misy olona efa fantatray koa ny tratran'izany manana tany amina hectare izy any Madagasikara izy lefa mifofotra ty cherche l'erreur mifofotra eto anao nefa any anao manana tanàna be tabe manana trano 5 ianao manana trano 3 aloha alafo manangana business aty ianao le trano anakiroa teriziny misy zany atao hoe tsy haika tsy sagesse mihitsy zany tsy fahaizana mihitsy de ndraindray koa ny olona voafatry ny sentiment ka le izy dadanay mamanay mamanao dadanao efa nomeny anao le héritage ataovy nao zao nitsoroko mihitsy amin'ny zokoko anakiroa zay ny raha an'jesosy aty aloha aty ny ilavanay an'le izy meo anay ny anjaranay aty atao iny koa iny natany any Madagasikara nefa nizary aty ny raha an'jesosy azonareo ve le izy ohatra hoe za manana tany any Chine de misekoseko be manana 100 hectare any Chine de miezan'ny olona nefa za aty manofa appartement na 50 mètres carré nefa za manana 100 hectare any Chine azonareo imagena ao anatin'ny fisainanareo ve le izy atao iny koa na 100 hectare any Chine tsy mizoiran'le izy nefa ao amin'ny efa nijerentsika iny tamin'ny heriny hoe tanjon'Andriamanitra de mizoira am'le izy avec utilité ihany ko raha manana 2 hectare anao amidio aloha ny 1 hectare de tazomy ny 1 hectare marina zatra neny zay non le izy kosa na tianareo na tsy tianareo fantatrareo le izy fa misy vérité za tsy miteny hoe amidio daholy fa midio au moins ny atsasany de mba mizoiran'le mba mizoira anao ety ambony mizoira ho an'ny zanako anao mba omeo azy le zavatra to fa izy ndraindray asainao miafy nefa ianao manana zava tena tsoroko mifona papa mety mara eo ambadika eo papako fa tena tsy maintsy hijoroky le satria zavatra niainako non nasaina ny afy zay papako directeur hatramisy 20e année directeur tam'izany izy efa nanana ny tomobile na vidy gasy ny tomobile tam'izany izy teo amin'ny 20 000 francs teo ngamba ny tomobile gasy tam'izay R8 izy zay raha tsy diso
ny tomobile voalohany de efa tamin'izany izy nana voanananjanaka izy de lasa kahidy be de isaky miteny de tsy manana de hoe mitsidry mivonjy andromely tonga am'izay le melika fahity le orinasa de zany andrandra be mihitsy hoe itsindro am'izay aiza am'izay le izy tsy sekory sady nasaina ny hafa zany nandritra izy na directeur azy ny après an'le izy tsy sekory de ko tsy aleoko zany nisitraka tam'mbola nisy azonareo ve le fomba fisainana non c'est simple rehefa mbola misy azo iainanao ray aman-dreny omeo ny zanakao fa aza vela miafo ny zanakao non za tena contre mihitsy non zavatra ny ainako zany tena avelao ny zanakao mba izohiry avelao ny zanakao mba izohiry non ampefinao ny zanakao ampefinao foana ny zanakao nefa naveo tsy hitakory isaina mivoakena oui isaina ny roa anatiny non exagéreko le izy mimenona foana isaka mba mangataka zavatra kely de lasa miainy zany tena tsoroko mihitsy fa hotako le izy fa lasa nangalatra lasa nangala bola ako satria nanana besoin za hitako tenen'ny hafa le izy za tsy mba nanana de na rarotsiny satana somatsara le izy de lasa nangala bola ny papako tam'izany nangala bola ny tantina koa nangala bola mba hainareo bandy kely na 10 ans tanareo le misy an'le misy ohatrany tsisy sonta ty aorina mipokely misy lakile kely mihitsiny fa tena mba eritreretanareo hoe misainako à 10 ans mahay maka trombone de mamahan'le izy sy mavelona mamity an'le izy oui zavatra nataoko zany rehefa mibebahako an jesosy alaiko le liasy jesosy tena tsoroko aminareo alaiko le liasy vaako le iny tena de agrafy esoriko de averiko midy tsara non zavatra nataoko zany hatramy zako niala tao amin'ny tranon'ny papako mihitsy zany nataoko zany hoe zako 24 ans nanao naka 50 000 ka 100 000 de tsy haiko fa de zay banquier sy comptable zatany zany ninana fa de fona am' jesosy non zavatra ny aina satria nanana besoin ny zavatra besoin ko tam'izany zavatra tsy de tena hoe zavatra sarotra fa tellement frustré ny olona rehetra mahafantatra directeur ana société ny dadako fa noa tsy nanana nininy tsy de mezan'ny olona ako de mba lasa tehifrime koa ako de lasa mangalatra mba aprevenany hafa non tsy tiako nareo ray aman-dreny mba ho tratran'izany koa tsy tiako hipasany amin'ny taranako zany rehefa misy zavatra angatahany amiko ka misy sagesse de omeko le izy ka ianao raha manana trano be da be anao Madagasikara am'diony atsasana oui am'diony atsasany avelao hisitraka ny zanakao oui tena tsoloko kosa aloha alao hisitraka ny zanakao fa tao ininona tany be da be nefa n'izy ary mijaly tany nga azo hoanina tany tsisy trano nga afaka atorina misy ny trano aloha ny lo aloha ny sady tsisy misquaty aloha ny esprit impur misquaty eo tozay ampanofana tozay amidy ao tsika ny trano tokony anananao sy ny tany tokony anananao isanao saina zao miditra am'le éternité tsika any an-danitra tena kaikinao any an-danitra Jean 14:1-3 Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas tonga de dika an'izany fitsarana zany ny aofonao tokony voalohany indrindra anananao mitsatra ho an'ny zanako manokana zany ho an'ny zanakay mivady manokana Estera Joshua zao nijoroka eto de ny essentiel aminay ny fananany trano sy fananany tany any an-danitra any satria manana trano sy tany ianao any an-danitra any zany ny essentiel fa tsy hoe rehefa hiala ity zay de inona ny trano ananan'izy ireo efa nampianarana antsika iny fa Davida tena natsoro mihitsy Solomona hoe reo daholo mifananako volamena volafotsy varahana reo daholo mifananako Salomona ataovy anamboarana ny tempolo reo fa tsy an'lahy mihitsy oui anaty baiboly zany afantatsika zany ny soa navelany
Davida ho an'ny Solomona dia connaissance sy ny tahotra an'Andriamanitra. Proverbe ray manontolo zany natonga ny sy ny eklesiasta zay natonga anazy nanoratra an'io. An'Andriamanitra ny fony Salomona tsy naveo. Tsy jerytsika amin'le naso lafaka azy fa le début anyjerevantsika. Anisy ka vao niona tamin'Andriamanitra hoe andeha hitady an'Andriamanitra ny akaikinao zay le fitadiavana an'Andriamanitra. Any amin'ny Kronika tantara voalohany toko voalohany nitady an'Andriamanitra fantatry Salomona ozy izy dia niseho azy tao anatin'ny vision. Dia hoy izy Andriamanitra, inona ny ilainao amiko Salomona? Inona ny ilainao amiko? Teo ny akaikinao jereo indray masina. Raha ianao zao mahazo zany question zany, inona ny ao anatin'ny fona voalohany? Zay raha trano be zao ny ianao azonao le trano. Misy an'izay oabolana gasy hoe trano be an'Antananarivo izy dia zay mahavita aloha manenina. Oui, satria zavatry ny tany ny angatahanao. Fa misy zavatry ny lanitra angatahanao. Tsy de modé zany tena akaikinao le le tsy de modé am'izay angatahana. Misy zavatra zany tsy de modé mihitsy fa ny an-danitra any le izy. Tranonao le izy any an-danitra misy zavatra tsy de modé. Anjo anao tsy mila mividy akanjo isaky mihetsika na me matavy ianao na me mahita tsy maintsy mividy akanjo na lany machine à laver le izy. Inona le izy? Fanahy le izy. Rehefa mamaky an'iny ianao anatin'ny bokin'ny apokalypsa hoe anjela ny mandraitra ny akanjo ho aninahy. Je ne mérite pas. Ary izy tsy akanjo be da be, akanjo ray tena akaikinao akanjo ray dia ampy any an-danitra any. Any zany tsisy dressing room. Da tsika mahafinaritra be mba te hanana dressing room fa tsy mila an'izany tena akaikinao tsy mila an'izany. Rehefa manana trano dia zay ny essentiel any an-danitra any. Que votre cœur ne se trouble pas et foi en Dieu et foi en moi aussi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Alléluia. Là, c'est ça, c'est une place. Misy anjara koa misy parcelle na terre zany any an-danitra any ao amin'ny ciel ana lovako. Tena akakinao lovako. Amen. Dika zay ny tanao la. Amen. Amen. Oui. Aza miraharaha saina zay parcelle ny ety ambony tany ety. Ny parcelle any an-danitra any. Io, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez aussi là où je suis. Déjà, c'est l'architecte dans le Nouveau Jérusalem. Marina zany. Izy mihitsy no miteny le projet. Projet an'le izy, tena hoe projet an'le izy. Fikasana le izy. Manana opportunité zany tsika anana parcelle any amin'ny ciel. Ao an-danitra ao. Ho avy ety ambony tany izy apetrany ety le izy. Misy olona zany manana opportunité, misokatra ny opportunité androany. Mihoatra noho ny Next City ty zavatra ty. Mihoatra noho ny tsy haiko izy akoho. Bouygues na ny Vinci. Oui, 5 pièces. Appartement 5 pièces. Tena akaikinao azonao koa ny ianao minaran'i Jesosy. Amen. Mihoatra noho zay zany l'immobilier moa. Promoteur immobilier reny fampipromessin'Andriamanitra le izy androany. Tena hoe promessin'Andriamanitra. Misokatra zany le opportunité anananao immeuble mihitsy fa tsy maison na 5 pièces. Aza marary saina amin'io. Pisy. Anaran'i Jesosy. Misokatra ny lalam-pampahitana fity. Satria ny fifatoanao voalohany indrindra dia any an-danitra. Le immeuble any an-danitra. Immeuble tena hoe immeuble akay izy. Immeuble mihitsy ka nomen'Andriamanitra izy anao atao inkina immeuble any an-danitra any le izy ho fantatrao. Nazakory tsy mahafantatra tsy inona dia zay tsy tenitenina mihitsy fa zay le izy. Misy karazana trano any an-danitra fa tsy mitovy daholo. Fa arakaraka ny fiasanao ety ambony tany mangeza sy makely an'le tranonao.
fa ho an'izay témoin zay olona tany an-danitra misy ny olona mampalahelo fa iny ambony pelozy tsisy trano misy zany olona mba tafiditra ihany mila esorony zay hoe tonga fotsiny aloha zay fa mila mitombotsika dia misy koa nisy nahita misy angara dia mitoditra ao daholo fotsiny zala satria tafiditry ny lanitra zany fa tsy manana trano tsy manana trano toerana izy zany dia misy nefa pasteur zao mijoro vavolombelona pasteur iny efa teniko fa pasteur coréen zay hoe efa mitsangana ny tranony dia efa tafo sisa ozy izy ny tsy vita zao tamin'izay izy vao vita ny tafon'ny tranonao dia mody ianao ka atsika zany mila miasa mponoana tena kaikinao miasa mponoana reo annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, et passer un disciple en disciple. Atao zany zay zavatra tena kaikinao mila atao zany zavatra zany fa tsy tenena fotsiny ka ny opportunité zany dia misokatra androany izy amin'ny vonona amen tsika ho an' Jesosy tsy za zany tsy HVK émission ary tsy za zany le promoteur immobilier androany Jesosy alleluia mbô tsika mitsangana dia mivavaka kely mihitsy aloha misaotra Jesosy mitsangana dia tsy teny eny izy Jesosy za izy soratra satria anao promoteur immobilier tsy mandainy fa raha ianao no miteny fa misy toerana ny ho anahy vonona Jesosy vonona amboara dia te feo okobay ho an'ny olona ty ambony tany igany aminy ho any an-danitany ho reharehany anaranao Jesosy Kristy tompo tsy hiasa ho an'ny tenako tsony fa hiasa ho an'ny royaume amin'ny anaranao Jesosy misaotra anao Jesosy ny amin'ny lalana mifampahitana fity misokatra ho ay ihany koa ty ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerantsika ao tsika donc travailler pour avoir une maison au ciel ao zay le trano ao an-danitra ao tena raisinao to mihitsy zay androany premier avril ty zavatra ty tsy blague ary tsy poisson fa tena marina ao tsika mitorony fahamarinana tsika mitorony fahamarinana andeha mitratratratrako manao blague vendranao amin'ny Facebook ao fa tonga dia ogako ao tsy mbola nahitaka fa Andriamanitra zany ny promoteur immobilier anao dia raisinao Jean 14:3 promoteur immobilier vaty raisy manokana ho atsika asianao koa ty promoteur immobilier ako Jesosy Jean 14:3 mety hitaty aza mitomany tsony zany ny amin'ny tranonao hoe ty ambony tany tena eny no akaikinao raha vadinao izy vadiko aza mitomany amin'izany tsony na zanako zanako raha vaviko rahalako aza mitomany tsony amin'ny trano ataovy assureo ny anananao trano any an-danitrano ny promoteur immobilier zany nanao pub androany fa manana hony izy aty ny promoteur immobilier rehefa miantsanao mbola hitady trano aloha mbola hitady tany aloha any an'Andriamanitra efa misy le izy Jesosy nampanantena an'le izy za eto za zany eto dia ohatran'izay promoteur solo tena le promoteur immobilier miaraka amin'ny micro tanao ohatr' zao mihitsy mifanao zalale amin'ny Exity reny dia teneny le izy ohatr' zao le izy ohatr' zao le futur tranonao dia asina tricon 3D dia saintsainy le izy dia hitanao alleluia zao koa zavatra mila fantatrao ianao tonga dia ty ambony tany tsy mitondra nina ary miala ty ambony tany ianao tsy mitondra nina raisinao ty miala ety ianao tonga ety ianao tsy mitondra voaka vao anatin'ny kibony maman daholo tsika na nisy nandalo césarienne ary tsy maintsy tao anatin'ny kibony maman ianao tsy maintsy tao ianao no nitorotoroana ary so ianao sipakely sy bandikely sola kely na sasany ary na mivolo ary tsisy tsy mitondra vola koa izy tonga dia te ambony tany miboridana tena lisa dia ohatr'izay ihany koa ny alanao ety ambony tany oy marina zany betabe nanankareny be vava mihitsiny ny sasany mba mety nampatorianao anatin'ny lakana volamena ohatran'le mpanjaka any amintsika zao nampatorianao anatina lakana volamena
fa inona ny ao anatin'ilay laka ny volamena fofopaty rarika ny ao anatiny raka ny ao anatiny ataoko azonareo an-tsaina mihitsy tenefa ny volamena tsy tafiditry ny lanitra koa ilay volamena tena akaikinao hoe mila miasa ho an'ny lanitra zay fa misy volamena zany any an-danitra any fampaveny anarana fa tsy hoe ataonao anaty fasana volamena akory ny de tafiditra na karazana mausolée ohatry n'inona ary misy zao olona any Italie tsy tenena ny anarany efa nanamboatra ny mausolée any sady izy ohatry ny nataon'ny pharaon mba hoe rehefa maty izy de makao aloha izy tsy ho ao akory vo maila izy lasa idôle ndray izy aveo rehefa manao zany lasa idôlatren'ny olona izy ao tsika Timothée 6:6-10 padiotsana fa 1000 € eo am-pelantanan'ny personne mauvaise de mi-entraîner anazy anaty perte fa 1000 € entraîne bonne personne de afaka manova zavatra be dabely kokoa zay ny teneniko hoe tsy resaka somme le izy tena kaikinao tsy resaka somme resaka tepo le izy mivenany am'le mofo 5 sazan-drano le teponina tonga an'le izy lasa nafahan'Andriamanitra nanao miracle le vehivavy tao Sarepta le niteneny taty Francia teo le teponina tonga an'le izy navadika Andriamanitra miracle fa tsy nao le hoe satria trondro le izy de satria mofo fa le tepony le banty kely nafahan'Andriamanitra namatika an'le izy ho tonga miraculeux ao tsika Timothée 6:6-10 la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a io le izy azonareo tsara izy rehefa se contenter am'izay anananao anao misaotra tena kaikinao tsy ingrat zay zao nampaherezako an'izy menadany izy taona tamy voalohany zay telo zao ao anatina studio kely aveo zay rehefa nangataka trano de nahazo F2 rehefa nangataka trano lasa F3 io zany andaotsika reconnaissant sy karakara am'zay zavatra omen'Andriamanitra atsika de ampitomboly le izy fa raha ohatsy reconnaissant nao tadidio tsara ho izy Andriamanitra reto koa ingrat zany natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa iny tsy mba nanana reconnaissance mihitsy fa menimenina foa nona de mena mofo de mbola menimenina ihany meo ina ndray meo hena ndray na rehefa ndray ny hena no voky loatra rehefa mangetaheta de mena rano ndray tezitr'Andriamanitra faran'izao izy Andriamanitra Mosesy andana teny eny reo fa tsisy mivoaka ny désert fa maty aty daholo anaty baibolinao zany tena kaikinao anaty baiboly tsy mba hoe voanangataka hoe nona de voanangataka hoe nona de voanangataka sakafo de nahazo manina de nisaotra an'Andriamanitra misaotra Jesosy fa menimenina foana rehefa azo le mofo de tsy ampena indray izy zany de ny mena papelika indray de nihinan-kena ray vola tena kaikinao mivoaka hatrany amin'ny orony mihitsy le izy ao anaty baiboly zany mba meo kely pasteur le verset azafady ao anaty baiboly mihitsy zany mivoaka tamin'ny vavorona mihitsy izy pendant 1 mois tsy navelan'Andriamanitra fa nihinan-kena leo mihitsy leo tanteraka fa mbola tsy fay ihany mbola tsy nisaotra ihany magetaheta anay zay efa rano lasa Mosesy mihitsy nitezitra lasa bedo Mosesy ndray tsy tafiditry ny Kanaana no tepony zala nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien n'en emporter surligneo dikan'izay ry zalahy milliardaire misiditsidina eny amin'ny abakabaka misidina mba hananana ianao enlevena amen fa le enlevena kosa misy tepo kosa aloha takina amintsika misy tepo kosa fa tsy n'importe qui tsika tsy hirany izanay ty bevoly ty frantsay ty Paul Naref le Paul Naref les voleurs sy mandova amin'ny paradis daholo tsisy mandova ny lanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy tsisy enlevé raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy ka peu importe mety niodina ny lune in-telopolo amby zato sy arivo anao na tonga tany amin'ny Jupiter anao tsisy dikan'izany ary
Jereo tsara ny mivola fafy amin'ireny reny le verivery fotsiny fa mivola fafany amin'Andriamanitra enleveny ianao amen. Anaovana reo sesa resaka momba ny hoe zahakazo izy dia tsy ho fato izy zay rehetra mino ahy fa hitanao tsara zany fa mialohan'le zay teny zay hoe tsy ho fato mihitsy izy misy promesse eo anolohan'izay zavatra zay. Verset 8, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Jerena zany izy misy an'izao ohatra hoe efa manana zipo izy androany jupe plissé tsy manaiky le izy zany tsy manana jupe brodé rapitso sisotrao aloha le jupe plissé rehefa rovitra iny omeny jupe brodé indray anao manaraka amen mahay zany misaotra verset 9, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Ianao zany rehefa vao mieritreritra ny anankareny tsy no le haren'Andriamanitra tsy no le héritage zay tadio tsara fa efa manomboka mitsorofoka zay le fiainanao satria teho tena kakanao ianao tsy teho fa efa natao anankareny anao fa tsy te hanankareny tsy manana désir hanankarena zany anao fa efa nataon'Andriamanitra hanankarena satria nampahantrany Jesosy mba hampanankarena anao dikan'izay ianao io rehefa tera-baovao tadiova efa membre n'le mpanankarena ianao membre amin'ny VIP ianao ka peu importe tany ananan'ny olona na manana Lamborghini izy manana Ferrari peu importe tsy rarahanao zany manana Ferrari izy androany F12 raha pitso ny F22 efa lany daty sadiny ianao efa mivoaka androany ianao mividy S6 efa S8 ka mivoaka any hitanao Samsung zany téléphone eo kaikanao démodé eto ambonin'ny tany vao une fois ianao mahazo le izy tadiova efa démodé marina zany na tianao na tsy tianao io appel io zao tamin'izy tsy mbola nananana tsara fa rehefa nanana izy ake efa misy après ka efa misy tsara afaka après an'io misy puissant noho zay zay le convoitise velom'ny satana le convoitise misy tsaratsara kokoa any manampy 1000 € fotsiny anao dia mahazo an'ilay tsaratsara eo anao dia miletika ao anao rehefa miletika ao anatin'le piège anao rehefa tsy misaina tsara tena kaikinao tandremo. Verset 10, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Aotsika zany mahatonga atsika mifantoka ny amin'ny hareny lanitra. Alléluia. Ty le verset anankiray amaranantsika azy 2 Corinthiens 8:9. 2 Corinthiens 8:9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Tena kaikinao misaotra ny amin'ny grâce-nao Jesosy. Merci pour ta grâce. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Naotsika mazava kosa zay ka zao solution an'Andriamanitra ianao tsangantsika solution an'Andriamanitra izy amen. Ka rehefa misy zavatra zany misy talent anananao rehefa omenao an'Andriamanitra dia tadidio fampitomboan'Andriamanitra le izy. Ny talent zay anananao rehetra rehefa omenao an'Andriamanitra dia ampitomboany le izy. Lasa multiplication le izy. Les 5 lasa 10. Adedinareo 5 lasa plus 1 6 fa 5 lasa fois 2 10. Les 2 lasa fois 2 4. Les 1 nesorina dia nampinany le 10. Zay kely ananandray rozy zay sorina ka dika zay ampiasao le taleta tena kaikinao ampiasao ny taleta. Raha sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao zahay fa taranak'i Abraham zay. Taranak'i Abraham zay noho ny finoany Abraham fa tsy noho ny rany Abraham. Mino an'Andriamanitra zay ary mino le Andriamanitra zay nandefa an'i Jesosy Kristy tompo ho fanavotana anay. Izy nampahantrana mba hampanankarena anay. Izy zay solution amin'ny esprit anay mba hanovanay lanitra salut. Izy zay nidina tany amin'ny prison tany amin'ny enfer mba atonga anay délivré libéré le amenay tsy tourmenté intsony ary tsy oppressé intsony.
ary izy a zay nitondra ny rofo sy ny souffrance ny aretina rehetra mba handovanay a le vie divine le santé divine zay iainana ankehitriny saotra jesosy eo amin'ireo teny fikasana rehetrarehetra ny amin'ny trano ny amin'ny parcelle any amin'ny ciel any zay vidinay amin'ny asa ety ambon'ny tany ny manambokareny zay ety ambon'ny tany a dia ny arenan'ny lanitra fa tsy ny arenan'ny tany jesosy tonga ety ambon'ny tany zay hoy ianao a tsy manana nininina tsy tonga nininina ary ny zavatra rehetra zomenao anay ety ambon'ny tany jesosy dia nataonao izosiavanay ety ambon'ny tany fa tsy hamanitra anay any an-danitra any kosa any ianao dia efa manamboatra toerana saza ho anay ka misaotra jesosy fa ianao le promoteur immobilier tsara indrindra fa ny promoteur ny trano zay prometiavanao anay dia any an-danitra any fa tsy ety ambon'ny tany fa zao kosa nefa fantatray fa ianao raha nanamboatra trano anay any an-danitra ny saza ho anay ety ambon'ny tany ihany koa dia rombahanay ihany koa satria vie en abondance ny promessinao raha io amin'ny anaran'iriny jesosy amen fa fahasavan'andriamanitra matoy zao fa fahasavan'andriamanitra matoy zao anareo amen masotoerana